Ho antsika eto Madagasikara dia mbola ambany dia ambany ny tany ponina mampiasa ny tolotra arabola omen'ny banky sy ireo izay misitraka. Ny tolotra omen'ireo institution de microfinance misy indrindra ny tetikasa vatsiny AFD vola natao mba hampandrosoana ny fandrarana arabola. Claude Arasoluson sy Mami Rasoanaivo hatrany. Ambany dia ambany ny tapisitrana ny fandrarahana arabola eto Madagasikara, indrindra fa any amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha nambarany mpandrindra nasional ny fandrarahana arabola na ny CNFI nandritra ny fampafantarana ny tetikasa vatsiny ny Agence Française de Développement, promotion de la banque à distance à Madagascar. Vitsy ny olona ambanivohitra mahazo amin'izay fandrarahana arabola izay, ary anisan'ny antony izany no hoe vitsy reny mpandrarabola reny no mipetraka eny ambanivohitra satria ny fotodrafitrasa dia tsy ahafahandry zareo na mahalafo be ny hipetrahany eny, dia nieritreretina ity tetikasa ty hanomezana fiaraha-miasa eo amin'ireo mpandraraha arabola ireo sy ny mpikirakira ny teknôlôjia vaovao mba hanamora kokoa ny fanomezana ny fandrarahana arabola ho an'ireo olona ireo. Voalaza fa mahantra ara-fotodrafitrasa Madagasikara, ny olana eo amin'ny angovo ohatra dia tsy ahafahana manao fandrarahana arabola amin'ny toerany sasany satria mila solosaina izany. Tsy ampy ihany koa ny lalàna mifehy ny tontolon'ny fandrarahana arabola izany. Eo ihany koa ny olana eo amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny fanabeazana eo amin'ny fitantanam-bola na ny éducation financière. Ny andrasana aorian'ny atrikasa dia ny sy fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpandraraha ara-pifandraisana sy ireo mpikirakira ny teknôlôjia vaovao ampiroboroboana ny vahaolana toana ny tetikasa banque à distance izay.